Inona ny zavatra niseho anikeo ny amin'le tolona izay noeritseretiny ny mpianatra atao teo amin'ny 13 Mai. Mariako tsara zay efa nazavaiko taminareo moa izy hoe ny mpianatra avy amina université maromaro tao Madagasikara no tena nanana fikasana ao amin'ny 13 Mai hiady ho amin'ny fanjakazakany mafia. Isika ao amin'ny Madagasikara Madagasikara ny malagasy kosa dia nantsoina mba hifanotrona, dia araka ny teniko aminareo niza fikambanana mijoro manohatra n'izao fanjakan'ny mafia sy Jilamboto zao dia vonona fonitsika ny andray andraikitra sy hanotrona an'izany. Isaorako tokoa ianareo 500 nareo no tonga teo amin'ny 13 Mai ankeo fa niparitaka tamina toerana samihafa fa tsy nitambatra. Nisy ny tany ambadika tany akaikin'ny Rabearively tany, ny Hainohaino tany nisy ny teo amin'ny 13 Mai tamin'ny toerana maro koa moa zany samy nandefa sary nareo ny mikasika an'izany, zava-dehibe zany. Marina fa hoe 500 fi dia avita iny fa raha hoanina olona mpanao politika dia mahatakatra tsara ny valeran'izany hoe olona 500 zany. Isaoranareo satria niaritra hatramin'ny farany nareo ary rehefa nahita amin'ny mesazy nalefaka nareo dia niala tsy nomenomenina akory satria voaray anareo le afatra tiako nampitaina. Inona moa zany ny afatra tiako ampitaina tamin'ireny? Ny fahavonona antsika mandrakariva ny anohana n'izay mitolona eo amin'ny 13 Mai ka hiady ho an'ny tanindrazana. Zay ihany ny antsika manohitra an'ireo mafia sy fitondrana Jilamboto, zay ny antsika ka dia makasitraka indrindra. Rehefa misy zavatra ohatrin'ireny dia tsara ihany koa manao analizy satria tadidio fa nisy tanjona hafa mihitsy koa tena niezahana notratrarina tao anatin'ireny, dia hoe hanao ahoana ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana. Raha natsikaritsika dia zao ny zavatra niseho tao. Ny polisy, ny FIP zany tena FIP saina moa ny anara izy ireny tena ohatran'ny maromaro tonga tao amin'ny 13 Mai. Nisy ihany ny zandary tonga tao fa raha ny tadidra azoko dia hoe tao ambadiky ny tao amin'ny parkina ny gara zareo no nijanona dia afaka fotoana vitsivitsy dia niala. Zany hoe zany manamarina fa ny tanany teny nomeny ny gendarmerie zany hoe tsy hiditra tsehatra amin'izany fitandrona amin'ny filaminana ho anakanana ny olona tsy hetsika zany. Ny tanany teny nomeny izy ary zava-dehibe zany tsy ho takatra ny sain'ireo mpilelaka an'ity fitondrana ity mantsy amin'izao fotoana izao. Ny azy mantsy tonga dia tsy nisy le izy dia faly io fa afa-baraka. Tsy tompoko, tsy afa-baraka mihitsy izahay satria ny tanjona ny tratrarinay dia hoe hanao ahoana ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana, satria tsy nisy ny teny mihitsy akory teto hoe androany dia hanongana fanjakana zahay. Ny fanjakana no nikoropaka tamin'izany ka nitetika nanao an'ilay fisamborana isan-karazany amin'izao fotoana izao dia karohana mafy ilay général zokin'ny pasteur tokony colonel Patrick, karohana mafy. Tsy haiko inona moa ny ifandraisana zany, colonel Patrick avy no mamoaka ny heviny dia le général zokiny koa no karohana. Hita mihitsy fanjakana tsy matitra zany nosamborina ry sareraka, nosamborina ny izy ty tompon'andraikitra tany Antsirabe, nosamborimborina daholo ty olona rehetrarehetra satria hoe sao dia misy ifandraisany amin'ny diaspora. Le diaspora lazaina moa dia ny tenako zany dia mametraka fanontaniana ihany aho hoe fa manahoana marina raha service de renseignement ao anatin'io firenena io fa ohatran'izay zavatra ataony ohatrany tsisy mandeha amin'izay loniny daholo. Tena tsoroko fa tsisy ifandraisako amin'izany olona rehetra nosamborina zany fa dia sambosamborina fotsiny le olona. Za tsy dia ntsony intimidation fa tena hoe noheverina mihitsy hoe miraitsy kombakomba. Dia manontany tena zany ny tena mba manana service de renseignement ihany le ahafahako miteny anareo, ahafahako manao tatitra sy fanazavana aminareo eto fa ny service de renseignement kosa aloha mbola tsy nisy nanorovoana zany
raha tsy zany de efa tratra teto ny lainga rehetrarehetra raha nisy lainga ry zatra ny teneniko fa ny ty fanjakany ity de zao hoe zay zavatra mahamahana azy a de tonga de andeha hanao perquisition. Fanazavana tsotsotra no meko anareo re olona ao anatina fanjakana rehefa misy zavatra mahamahamahana hoe aria misy fitaovam-piadinana fenina na ary misy volabena fenina na ary misy olon-dratsy manao an'izao de efa mandeha aloha mandeha ty meloha ny fanadiadiana fanamarinana ka rehefa fantatra fa misy tokoa le zavatra zay vao mandeha am'izay ny perquisition rehefa mahazo alalana avy any amin'ny fitsarana zany de mazava ho azy raha ty amin'ny tany mandroso aty zao rehefa manao perquisition de 100% ny zavatra teneniny voamariny aorinan'izany perquisition zany satria matotra tsara le fandaminana nataondry zareo. Fa ny any Madagasikara zany de zao manao perquisition ianao tena tena be de be ny miaramila lefa araky ny teniko efa misy milisy ny karazany de zany izy atao anatina fotoana tsy ara-dalàna. Perquisition zany raha fahazoko azy tsy azo atao ny manao perquisition aorinany amin'ny 10 amin'ny 20 sa amin'ny 10 alina de alohany amin'ny 5 maraina fa ny perquisition nisy ny akabeazany nisy hatramin'izay de teo anelanelan'ireo fotoan'ireo foana de rehefa nataondreo le perquisition de tsisy inona hita foana, tsisy fitaovam-piadiana hita, tsisy hoe inona fa halatra rany natao, halatra ny natao, fangalarana fananan'olona ny natao de mametraka fanontaniana manala baraka ny firenena mihitsy ne zany service de renseignement tena manala baraka ny firenena. Irariko mba tsy ianareo no fitaovana nampiasain'ny fanjakana jilamboto an'izany fa mba hoengany eka mba initiative-ny zareo manokana de rariny raha ohatra ka mifilopy foana ny zavatra atao rariny. Fa tsy mbola nahita hoe perquisition natao tao Madagasikara tamin'ity fitondrany ity ka hoe nisy vokatra raseho tao, tsy nisy halatra ao any natao tao ka de zay no ampitako aminareo hoe manao perquisition manao fisamborana fa ohatrany manao hoe zetondroko de moro ohatra filalao tanora taloha zetondro ny tanako de moro atao tsapatsapaina foana aloha de hitantsika eo moa ny toy an'ireny fa araky ny teniko efa mandavaka lavakilivenany zareo ary mahatsara tsika reny zavatra reny, mahatsara ny tolona ataotsika satria vao maika ny tafika miromotra ny gendarmerie miromotra zay rehetra ty tanorazana miromotra tena mety amintsika reny. Ka de zay no afatra tiako ampitaina aminareo androany, tena zavatra ngeza be androany de hoe tsy nisy gendarmerie nirotsaka trehatra satria izy ireo mihitsy hatramin'izay no nampiasain'ny fitondrana rajoela natao fitaovam-pamoretana fa tsy niditra tsondry zareo na de andraiky ny ary zany. Zay zava-dehibe zay. Fa roa manarakarak'izay na de fikambanana vo herinandro ary sika herinandro mahery tsika de efa navita nametraka olona 530 mahery kely teo amin'ny 13 mai sy tany amin'ny fariparitra sasany tany ahafahako miteny anareo hoe tena misy tokoa ny fitiavan-tanindrazana ao anatinareo. Anao ahoana ny toyany araky ny teniko taminareo moa hoe matoa na emotro le hoe sika mihitsy isaky karakara zavatra noho ny renseignement be dehibe azoko de miezaka mihitsy ary tiako fantatrareo zany mba tsisy nyrahana malagasy ho latsaka zany tsony tsisy tombotsoa an'izy zany ho an'ny mpanao politika mpitady toerana no mila an'izany fa raha betsambava tena tsy mila an'izany mihitsy fa itolona io vita foana io na tsisy raha latsaka fa vita foana io ary ho vita io de fa alefako sady any aminareo mpitondra fanjakana zany hoe ho vitanay foana io, aza mananareo fa ho vitanay foana io fa no fotoana de efa miteny anareo hoe tsy ho ely zany tsy afaka igalapina foana reo de reny moa nitatsika ndraiky io tato aty le vaovao momba ny tany Addis Abeba de zana no mandoto rano sy mamono afo sy ny karazany fa ny zava-nisy tany tompoko de tena afa-baraka ndray le fanjakana, afa-baraka ndray Toto Kristine, afa-baraka reo nalefa tany satria tena tsy nasian'ny olona valeur mihitsy,
tsy koto mihitsy Madagasikara. Tsy haiko moa inona no mbola ilingilingina andehanana any amin'ny rehasehatra ireny e, tsy haiko, tsy fantatra aloha fa tena le filelafana amin'le communauté internationale zany dia tena hoe mampiosina tsika ao anatina zavatra tsy milamina mihitsy fa fambaraka foana no mahazo amin'ny Madagasikara. Bon, tsara aloha zany rehefa mampiseho amin'ny vahoaka nareo hoe tsisy valeur eo anatrehan'izao tontolo izao. Ny zavatra ray fotsiny tiako tena mariana farany dia vokatry ty cyclone tany Tamatavy ty. Hitantsika amin'izao hoe fanjakana tsisy ilana azy mihitsy ty fanjakana ty, tsy nivonona akory ny atrehana zany cyclone zany, tena tsy nivonona akory fihetsiketsehana fotsiny sisa ny betsaka hoe mody mandeha mamangery fa tsisy tanam-polo entinao. Ny vahoaka ndray zany zao manao tsipaipaika anampiana ny mpiray-tanindrazana fa ny fitondrana moa dia varolova ve no zarainao aman'olona na dia fa ny tena mahatoana ny foky ireo olona. Tena tsoroko aminareo dia mahita an'ireo fianakaviana maromaro any amin'ny WC publika no mipetraka. Raha fa tsy tohana amin'izany no fonao dia tsy olombelona intsony ianao. Any amin'ny WC publika no mipetraka. Zany ve ny fandraisan-tanana ataon'ity fitondrana jalambody jalambavy mafia ty? Zany ve taiza teto amin'ity fireneny ity nisy an'izany hoe any amin'ny WC publika, toalety publika no mipetraka ny vahoaka, any no mialokaloka satria any sisany mbola misy tafo. Tena miala tsiny ary olona fa na ianareo zay voakaramana ratsy aheto ary mba mahalala menatra ihany hoe zany ny olona rovanareo. Fantatro mihitsy ny vola raisinareo sy ny karama raisinareo fa tadidio tsara mihitsy hoe raha ny fahorian'ny malagasy miatra amin'ny ankehitriny ny délestage, ny tsy fisian'ny rano, ny fahantrana mihoapapana, ny tsy fisian'ny fitsaboana. Misy tatitra henoko zao dia hoe terena fotsiny hiasa ny polyclinique Andravatomanga anao dialyse n'ireo olona marary rein, fa le olona amin'izao fotoana izao tsy manam-bola intsony anaovana dialyse. Ny mpiasa an'le hôpitaly polyclinique hony amin'izao tsy mandray karama fa nandritry ny 2 volana. Ry zareo nefa ny tia migalabina amin'ny volamena amin'ny malagasy, efa manomana sady an'izay mbola ho avy politika mivarotra ny firenena amin'ny fomba rehetra. Ny vola tsy hoe tsy misy vola ho araka ny teneniko aminareo fa ahodina, tsy ho an'ny malagasy fa ahodina. Zay mahatonga ny zavatra amin'izao tsisy mandeha amin'izay loany ny budget ny ministera tsirairay avy amin'izao izahana botsina ny vola ahafahan zareo mihinana mamelona ny olona ray foko aminy. Lasa tena hoe kitranotrano ara-poko sisa ny ministera tsirairay avy karakarak'izay fiavian'le olona le minisitra dia ny olona avany aminy no apetrany no tena mahazo ny sehatra rehetrarehetra na tsy manana fahaizana akory ary. Zany ny zava-misy ankehitriny. Dia reniko moa isan'ny tena fahafahambaraka ho anareo zay isan'ny tratran'ireny fitabitro reny, le vavany Clémence le hoe zay ngamonam-panantena anareo hoe anafonan'io délestage io. Fihetsiketsehana fotsiny eny nataony nitarika bidon jaune e. Tena oreo olona efa miseho mivatana mihitsy reto, tena olona jilambavy mihitsy dia mbola misy miary any mety zany e, mety akizy zany Clémence. Vahoaka inona reto ty vahoaka sasatsasana ty, tena za lasa saina ihany raindray lasa saina ihany raindray. Isika zany rehefa hoe ifanarabiraby sy ana dia rapida mihitsy ny malagasy, fa zao mba defi ameko anareo tsirairay avy reo ary niza asehoy amin'ny malagasy tsirairay avy fiainanareo reo, manana sehatra hanehoana zany nareo eto amin'ity. Asehoy aminay ny sary sy ny fomba fiainanareo, ahitana hoe tena olona efa tafita daholo nareo tsy olona mitrongy voahomana intsony fa olona milamina ara-piainana. Dia izahay avy eo no mitsara hoe diso lalana tanteraka izay tsy nanohana ny fitondrana io. Tena sérieux zany resako zany asehoy fa rehefa afaka mampiseho anareo aminay anareo hoe zao zahay, zao ny fiainanay milamina tsara ny jerinaka ozy ny fiteniny any malagasy zay, fa tena miteny anareo fa tena midera anareo raha zay tokoa zava-misy ary mankasitraka ny fanenjehanareo
fa raha ny zavatra hitako hatramin'izao rehefa mijery ny kontinareo tsirairay avy ireo zay tena hoe mpanompa sy mpiteny ratsy amiko zany akoatra ny konty faiky zany de tena mila iondrika hiteny hoe zao ve le olona miaro be fahatany an'reto mafia reto, ny olona rovany milalao miliara izy nefa ny ty tena mitrongy inoko mihitsy raha findre mandeha isan'andro mba misakafo angambany satria tsisy rany 30 000 na ny 40 000 FMG raisina antotona ny rapetsam-bavy eto any tsy avelona mihitsy zany fa zay moa ny zava-misy ka de mba manao défi kely aminareo ary mba asehoe aminay fa olona tena milamina ny fiainanareo n'izy io de anginy zahay zay fa de mankasitraka reo olona mankasitraka anareo 5telonjato teo amin'ny 13 Mai zay miparitaritaka ny andry andreo tena tompon'ny tolona moa satria araky mivavao farany natonga na ny tenanareo miala teo efa tratran'ny menasy tany amin'ny toerana nisy azy ny tsirairay avy de efa lesona koa zany mila fahamatorana ny manao fihetsiketsehana fa tsy improvisation akory fa rehefa infoay anao ka tapa-kevitra anao fihetsiketsehana de tsy tokony hipetraka amina toerana ray zany fa siblin'ny olona fotsiny anao de fatany ny toerana ianganao. Lesona zany ameko anareo zany, lesona expérience politique zany ka de lesona ho an'ny rehetrarehetra iny zavatra niseho iny indrindra ho anareo zay nikarakara fa narovinareo mbola miantso anay de tonga fony zahay fa atovy matotra fotsiny ny fikarakarana de zay koa rehefa tonga amin'ny fotoana iantsona ianareo de mino zay fa amaly anareo. Mankasitraka indrindra de Madagasikara amin'ny Malagasy.